Ampifalianao Dr Andro Larson eto amin'ny site web ampaharatoka.com no miarabanao anatin'ity vidéo tambavy ity. Tambavy ilay fanafodin'ny malagasy, ilay manala amin'ny manapitsako, ilay manala ny manaintaina, ilay mitondra herin'ray hoentina miverina ao anatin'ny tontolo androntsika ao anatin'ny asa aman-draharaha izany. Androany aloha hevitra manao hoe les 7 petites habitudes qui feront la différence dans votre vie et votre carrière no jerentsika. Fahazarana fito tsotsotra kely nefa hitondra vokatra ngeza be eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny toyan'ny asanao. Isika olombelona dia antsoiny ny teny vahiny hoe être d'habitude. Nous sommes des êtres d'habitude. Zany hoe io fiainantsika io dia vokatra fahazarana kely izay naverimerinao foana teo amin'ny fiainanao. Zany hoe vokatry ny petites habitudes izay naverimberina dia lasa raiky tapisaka any amin'ny amparahatokao. Noho izany ireto misy fahazarana tsotsotra kely, maivamaivana kely, tsy ataontsika mangidy be ny tambavy androany raha ohatra ka manomboka ho ampidirinao tsy moramora, ho ampidirinao tsy kelikely hanova zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao. Fahazarana voalohany dia ity: prioriser sa santé. Zany hoe mba manome toerana sy mametraka ho zava-dehibe ny fahasalamanao. Ny vatanao no sovaly entinao hoeny amin'ny tanjona izay tianao hotratrarina. Rehefa osaosa ilay sovaly na dia tsara ara ny tanjona, na dia tsara ara ny objectif dia mampalahelo fa hitaraboka andalana ny tantaram-piainanao. Ny prioriser sa santé zany dia zao mba homena toerana kokoa ny zavatra na ny habitude izay mitondra fahasalamana. Tsy dirantsika lalabe izy io satria anatin'ny tontolon'ny ampaharatoka.com site webtsika dia militra tanteraka amin'ny olona saina, vatana, fanahy. Ao amin'ny ara-batana zany ohatra hoe ny mba mizatra manao fanatanjahantena indray mandeha isan-kerinandro monja, mampiditra jogging vao maraina, mandeha miazakazaka tsemboka tsara, dia efa hanova zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Ao anatin'izany koa ohatra ny mizatra mba misotro rano. Tena taitra fa eny amin'ny arabe eto amintsika malagasy vitsy dia vitsy ny olona mitondra rano. Ny déshydratation zany isan'ny tena mahataraikiraiky be, mba tsy lazana hoe mampidorororo be ilay fomba fitenin'ny tanora ankehitriny. Raha vitanao ity manome toerana, mametraka ho zava-dehibe ary mametraka an'izany ho fahazarana, habitude tena goavambe eo amin'ny tantaram-piainanao, amin'ny fiainanao avy sy ny asanao ny vokatr'izay fahazarana izay. Faharoa, ity misy habitude ray izay heveriko hoe ohatra ny sarotsarota kely atao nefa manova zavatra ngeza be, dia ity: accomplir 3 choses dans la journée. Ampidiro ange ny fahazarana hoe vao hanomboka zany no maraina dia apetraka ao hoe reto zavatra 3 reto tsy maintsy fitaiko androany. Amanga ny nenitona, ny datatona, ny tsy salama. Faharoa, iantso an-taribian'ny ranona momba n'ilay asa salan'izao. Fahatelo, zany hoe misy zavatra ponctuel 3 apetraka ao isan'andro, tsy maintsy fitainao akoatran'ny asa aman-draharaha sy ny adidy amanandraika. Tsy asa 5 fa asa 3 saingy isan'andro ianao dia misy zavatra 3 ponctuel tonga dia vitanao avy hatrany. Tena fahazarana tsara be. Fahatelo dia ny habitude à être engagé à 100% amin'ny zavatra rehetra ataonao
dia ampetrao foana ny défi ny fanamby hoe engagé 100% ao anatin'izay zavatra izay ianao a dia tena ahita vokatra mahagaga aingana dia aingana ianao satria any amin'ny tambavy any alohany a resaka momba ny engagement ny faute engagement azonao atao moa no mijery ny tambavy a izay rehetra efa nivoaka any amin'ny YouTube izany. Fahazarana fahaefatra tsara ampidirina anatin'ny fiainantsika dia ity écoutez beaucoup. Tena mba mianatra mizatra miaino kokoa mampitombo ny fiainona. Enoy ny vadinao, enoy ny zanakao, enoy ny mpiara-miasa aminao. Plus que parler, tsy hoe tsy hiteny intsony, tsy hoe tsy laza zavatra intsony, fa indraindray a tena miteny be loatra tsika, miresaka be loatra tsika, tsy maheno intsony ny zava-mitranga tiany manodidina ambara amintsika, na amin'ny fiainatokantraminao, na amin'ny asanao, na amin'ny fiainam-panahinao a dia azahoanao tombony tsy toko tsy firohana ity fahazarana hoe écoutez beaucoup plus que parler. Fahazarana fahadimy a donner quelque chose à quelqu'un même très petit. Mba mizara nge manome zavatra isan'andro a na dia vato mamray azy satria ny baiboly any koa dia milaza hoe mahasambatra kokoa ny izay voalazanao izay ny manome noho ny mandray. Io fahazarana indray zany dia miapporter zavatra ho anao mihitsy, miapporter être sensation état hoe manana ianao mandray tamin'Andriamanitra ihany koa ianao a mino afa tsisy afaka andahany zany a dia afaka manome izany. Fahenina fahazarana hevery koa hoe kely tsotsotra nefa hitondra fivoarana ngezabe dia ity sourire, miome hezy tsotra kely a mizara nge mba mitsikitsiky kokoa amin'ny olona manodidina anao, amin'ny mpiara-miasa aminao, amin'ny olona izay fanerasera aminao a dia raha mizatra n'ity mitsiky ity ianao a mitsiky kokoa eny mety efa mitsiky ianao fa izy ity zany ezaka mba hanatsarana zay ny esprit an'ny tsy ambara teo ny amparatoka. Misy an'ilay citation zay any foroniko hoe mitsiky dia mitsiky aminao ny fiainana. Raha mitsiky tokoa ianao dia zao a na ny olona mifanena aminao aza dia mitaitra hoe fa inona ny secret andrangaha ty no efa sarotra tahaka izao ny fiainana nefa izy mbola mitsiky ihany eny hivony varavarana satria misy olona mety mba manana serasera, mety mba manana business a mahita anao mitsiky izy a avy hatrany dia eritreritra hoe olona azo raha miasa tony a satria ny mitsika dia manambara fa olona mahomby ianao a mety izay ataonao. Fahazarana fahafito a anatin'ity lohateny tambavy androany hoe ireo fahazarana fito tsotra kely hanova sy hitondra zavatra goavana be eo amin'ny fiainanao sy ny asanao ity dia izao. Avant de dormir, prenez l'habitude d'évaluer sa journée. Zany hoe isaky ny alina andeha atory a mangala 10 minitra 10 minitra mba mieritreritra kely hoe inona no tsara tamin'ity tontolo andro ity a, inona no tsy mety a, inona no ifaliana fa vita, inona no tokony hoarenina izany. Raha manana an'izany fahazarana izany ianao a mazava ho azy a fa handroso kokoa ary hisy vokatra kokoa ny lalana izay nodiavinao raha mipitso sy raha afakapitso. Zay tambavy androany a manome fotoananao amin'ny heriny indray a Dr André Arson sy ny ekipany amparatoka.com avy ety amin'ny studio anay a ety Ambohidahy.